Matio 7:20. Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo teny ireo, dia niala tany Galilea izy ka niazo ny lalana teny andafin'i Jordana, dia tonga tany amin'ny faritany Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, dia nanasitrana azy tany izy. Dia nisy fariseo nanantona sady naka fanahy azy hoe: mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy, na inona antony? Fa izy namaly hoe: tsy mbola novakianareo va fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy? Hoy koa izy: ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofo iray ihany izy roa. Koa tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany, izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ho sarain'ny olona. Hoy ireo taminy: nahoana ary i Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy? Ary hoy Jesosy taminy: noho ny hamafy ny fonareo no namelan'i Mosesy anareo hisao-bady. Fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Dia hoy ny mpianany taminy: raha izany no toerana misy ny lehilahy manoloana ny vadiny, dia aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy: tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany, fa izay nomena ihany. Fa misy ionoka efa trany an-kibon'ny reniny, ary nisy ionoka noho ny nataon'ny olona, ary misy ionoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka handray izany izay mahay mandray. Tamin'izany ny zazakely no entina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana sy ho entiny hambavaka, saingy ny mpianany dia niteny mafy ireny. Nefa hoy Jesosy: avelao ny zaza ary aza rarana tsy hanantona ahy, fa hanitoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa avy nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo. Indro nisy lehilahy iray nanantona azy niteny hoe: mpampianatra, inona no tsara ataoko mba hahazoako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy: nahoana aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara, fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Hoy ralehilahy taminy: inona avy moa izany? Dia hoy Jesosy: ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manaja ny rainao sy ny reninao, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovy taminy: izany rehetra izany dia efa voatandroko avokoa, fa inona no mbola tsy ampy amiko? Dia hoy Jesosy taminy: raha te ho tanteraka ianao, dia mandehana hamidio ny fanananao ka omeo ny mahantitra, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avia hanaraka ahy. Fa noho nandray izany teny izany ilay zatovy, dia niala tamin'ny alahelo satria nanan-karena be izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Lazaiko aminareo indray, moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny mpanan-karena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary noho nandray izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka niresaka hoe: iza indray ary no azo vonjena? Fa Jesosy nibanjina azy ka niteny taminy ireo hoe: tsy hain'ny olona izany, kanefa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera taminy: indro efa nahafoy ny zavatra rehetra izahay ka nanaraka anao, koa ahoana
ny ho aminay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa tonga amin'ny fahateram-baovao ka hipetraka amin'ny seza fiandriana ny vonainy ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny fokony Israely 12. Ary izay rehetra efa nafohy trano, na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako, dia handray avo zato eny ka handova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany. Amen.